Leva Woka, Isaiah Fadiandi,
Senyum, ada sama Jawa sama mana cuma itu ada kotaan rasa cipti ramana ki. Si utara nare randuin zona ya nare badreu, nyulla sama kala nare wa. Anu ada barat yang murnan, maninde, dia tapi cuma dia tapi cuma. Cai kariran main saja, ulah kanuran nama cinde. Nare dia cuma cerita ulah kanur. Aonde votei para o presidente, marketing que na mangata kami, sanfi terena tone saga, akastati kiza, atsanganu, asifura kurta. Monsieur le président, asifura kurta. Raha eto ana lavony resa efa hitanareo ngamba ny toerana mahafinaritra be zay nanaovantsika misy terrain mixte, misy jardin, misy place ny fanaovana hira gasy. Zany ny zavatra asa nataontsika taty ary indrindrindrindra zany teneniko hoe mendrika fampandrosoana ny vahoaka aty Analavory. Marina sa tsy marina? Hatramin'ny reo razambe ny vahoaka ny tasany ery zareo dia nanova ny ministère ny kolotsaina asa avokoa, satria na ny fasana ao apasa manatongotra aza dia namboariny ao Miarinarivo, ao ny levenan'izy Andria Misara efa da namboarina ihany koa. Hatramin'ny maty aza namboaritsika satria mila mifameady sika. Zany ny zavatra nataontsika hoe jerevana daholo ny asa rehetrarehetra mba hampisongadina anty Analavory ity. Marina sa tsy marina? Zay ny teneniko aminareo hoe na ny asa tsy vita hatramin'izay vitatsika ankehitriny. Marina sa tsy marina? Mbola betsaka no ataontsika. Ary zao ny zavatra lazaiko aminareo. Zao mantsy misy araka ny teneniny ray aman-dreny mpanao hira gasy teo hoe efa nyteneniko fantatry ry zareo tsara ny asa nataontsika, fa na dia naratsina aza atsika tsy mety maloto, fa hitan'ny vahoaka foana hoe iza ny tena mampandroso. Marina sa tsy marina? Ka ny fividianana dia zao, io ohatran'ny fifaninanana rehetra, na io fanatanjahantena, na io fividianana. Hitanareo rehefa misy ny mondial dia hoe reto no voafatina fa anao fifaninanana iadiny ny tompon-daka eran-tany. Marina sa tsy marina? Ka asakasaky izay tsy te anao sy matahotra, fa ny fividianana efa voafaritra, ny fividianana tsy maintsy mandroso, fividianana tsy maintsy mandeha, ary amin'ny faha-19 ny volana novambra tsika mahatoky simino fa tsika tsy maintsy mandresy manerana ny Madagasikara seto Analavory. Manerana ny Madagasikara isika mandresy, fa indrindra mazavatra angatahako aminareo eto Analavory mba hanoratra tantara vaovao isika, mba hifanometanana isika, mba hiray fo isika, mba hifidy isika, mba hafahako manampy sy manavitra bebe kokoa anao sy mampandroso an'ity Madagasikara dito amin'ny plateau ba. Ekena sa tsy ekena? Anao velorano tsika sa tsy anao velorano? Velorano ataontsika ary dia tsangatanana. Karaha vonony ianareo anovan'ny tantara. Matoky ahy ianareo fa hiaraka aminareo. Anakaiky anareo anavitra ny Madagasikara dia mamangataka anareo atsangany daholo ny tanatsika rehetrarehetra, ifanaovintsika fa hiaraka anova tantara. Atsangany daholo ny tanatsika rehetrarehetra.
fitsangatanana nataonareo eny dia tanana mifanakaiky ny fo, tanana vokatry ny fo, tsy nisy noterena fa tsapako hoe manam-pitiavana ianareo. Ary zay fitiavana anananareo zay nijoroky ihany koa anavitra n'ity Madagasikara ity. Anakaiky bebe kokoa anareo a, hiaraka amin'ny kokoa bebe kokoa aminareo a, anampy bebe kokoa anareo a, matokisy anareo. Ka n'izao dia zao zavatra ho ataontsika amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Novambra, na misy manao na tsisy manao a, ny CENI efa nanitany bulletin ary matory candidat reo nakany zanakany a, nakany amin'ny CENI ho fanajana ny CENI hoe andray ny numéro teo daholo ny solitenan'ny candidat, zany hoe efa voniny izy zany matoa nandoa caution, voniny izy zany matoa naka numéro, voniny izy zany matoa tao anakatin'ny bulletin unique. Zay tahotra any azy zany fa ny vahoaka malagasy kosa misafidy. Nilaza aminareo ny fifidianana be ny tanàna natao tamin'ny taona 2000 tany hoany tao Antananarivo. Dia nisy candidat teny hoe tsy mety aminay le fikarakarany fa zay tsy anao, dia azy ny azy fa zay lany a dia zay tonga amin'ny firenena mitonga amin'ny firenena. Rehefa lany amin'ny 9 Novambra, na iza manao na iza tsy manao a, tsika manao a, tsika mandroso a, tsika tsy maintsy mandesy gouvernement. Ekena tsatsekena zay matahotra any aloha matahotra, zay matahotra ny fitsaram-bahoaka matahotra ny fitsaram-bahoaka, fa tsika tsy matahotra ny fitsaram-bahoaka satria matoky sy mintsika fa mamy-bahoaka ty bahoaka akakaiky ny bahoaka tompona. Ekena tsatsekena ary io ny makarary ny sainy zala, maharary ny sainy satria milaza aminareo a tsy mety a eto amin'ny tantaran'ny firenena hoe misy olona napetraka ho ray aman-dreny, misy olona efa nifiditsika satria za koa efa mba mifidy a napetraka hitondra ny firenena, ny olona apetraka amin'ny toerany ho filoham-pireneny zany a dia tokony manaja ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona, tokony mitsinjo ny soyombona ny be sy ny mara fa tsy anankirotana ny fiainam-pirenena. Tsy mila crise tony ity Madagasikara ity, tsy mila korotana tsony vahoaka malagasy, tsy mila tombotsoan'olombitsy tsony vahoaka malagasy. Marina sa tsy marina? Mitakinyry zareo ane dia zao hoe fanonganam-panjakana kolaka satria hoe raha vao ny gouvernement raha vao ny CENI raha vao ny RCC androm-panjakana ara-dalàna ve ho arodanao, tsy mety zany. Marina sa tsy marina? Zay mahatonga anay teny amintsika hoe ny vahoaka irery any no maso madidy, ny feon'ny vahoaka feo n'Andriamanitra ary ny feon'ny Maranisa no ny feo a zay any safidy ny Maranisa misafidy ny olona zay tatana amin'ity firenena ity. Za mino, za matsapa fa raha ny soa nataoko na dia tsy lafatra azy akeko zany, na dia mbola misy zavatra tokony ho ampiana sy arenina rekeko zany, fa za kosa mino matoky fa niasa zay nataoko a dia nanatso vahoaka, mitsinjo vahoaka ary mbola hitsinjo vahoaka bebe kokoa tany tokony. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Tena mahafinaritra ana, tsy nifandraisanareo ihany mahafinaritra fa tena tanàna mahafinaritra ty Analavory ty. Jereo ane mandinina rehetrarehetra fa dia tendrombohatra tena mahafinaritra ty Madagasikara ty. Marina sa tsy marina? Isaky ny mandeha mitety any Madagasikara dozy za hoe tena manan-karena isika, fa indrindrindrina ny arenatsika dia ianareo vahoaka. Zay mahatonga ana hoe zavatra faniriko ao anatin'ny 5 taona manaraka mba hiakatra ny fiarim-piainan'ny malagasy tsirairay avy fa indrindra ny ianareo eto Analavory. Ary zay tsy maintsy ataoko, zay tsy maintsy hiakatra ny fahampiainatsika malagasy rehetrarehetra dia tokony ilaina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny firenena. Ilaina eo anivon'ny ankonana, ilaina eo anivon'ny fiarahamonina, ilaina eo anivon'ny firenena. Zay ny zavatra tsy maintsy ataontsika hoe anampy anareo tsirairay avy mba ahafahanareo miasa
ahafahanareo mamokatra ahafahanareo mampiakatra amin'ny fiarim-piainanareo ekena sa tsy ekena zay no ataontsika rehefa mahita ny mponina eto Analavory dia hoe be dia be nareo nandray fitenena nataony tanora dia nisy ray aman-dreny ihany koa monsieur le président mba te andray fitenenana mba hiteny ny zavatra atao poko sy ny zavatra miaina koa tao anatin'izao fitondran'izao dia omeko any ray aman-dreny tonga izy eto amin'ity toerana ity efa ray aman-dreny afaka mandroso eto alohaloha kely ray aman-dreny efa niteny ny tanora teo dia zao ampitenentsika koa ny ray aman-dreny zany mba enotsika ny afatra sy ny teno ataony ray aman-dreny tsy fantatra eo teneniny fa dia nangataka izy zao zao ampitiavana satria firenena misy any olona rehetra na ny zandriny indrindra na ny zoky olona dia omena ny asiny sy ny aja misy anazy tsirairay avy omeko anao fitenena ray aman-dreny za moa zany dia fanomiaravanareo président ba zay tonga eto Analavory satria tonga soa ianareo dia mba teny ataoko aminao zany président dia fisaorana lehibe nataoko anao teo amin'ny fitondrana nataonao satria teo nanareko ny pension tamin'ny vadiky maty ary mbola mangataka zany fitondrana dia mba ho mijery ny tena Analavory ty satria entiny misy anay dia misaotra betsaka tokoa zay teny toko dia misaotra andriny misaotra anao ray aman-dreny teny vokatry ny fo zavatra solitenanareo ray aman-dreny teto Analavory ny teniny dia mba hojereva Analavory hojereko Analavory ato anaty poko ato anatin'ny foko Analavory ary anampanareo zay ny teneniny teo ihany koa moa ny vadiny moa zany efa maty dia nijaly be izy tsy nandray pension fa dia nikarakara no napiny izy nanao taratasy dia efa mandray ny pension izy ankehitriny zao zavatra ho ataontsika efa nanao an'ilay tsangatanany ianareo teo iny tsangatanany iny dia mariky ny fifandraisantsika mila maka zany tsika ny karaha-pifidianana any amin'ny fokotany sy ny commune rehetrarehetra ekeny zay satria zay ny afahantsika manoratra tantara vaovao anyvatsika n'ity Madagasikara ity be dia be ny zavatra tsy vita teto fa nataontsika fa zao amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra dia mba matoky anareo vahoaka Analavory apio mba ahafahako manampy bebe kokoa anao apio ary nangatahako aminareo dia mba iotra ny 500 ny vatoazo eto Analavory amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra ekena sa tsy ekena tena fametokitsika efa izay rehefa manisa vaditsika dia meso tsara ny birao mpividianana jerefo tsara hoe numéro 3 so dia mba nisy manovo eo rehefa avoaka le numéro zay zao ary laotsika anao répétition rehefa mivoaka ny 3 dia miorakoraka tsika amin'izay décourager zala ekena zao ary fahenina amby folo ny volana novambra mikatona ny birao mpividianana amin'ny enina dia nisy avatotsika voaka zany rehefa mivoaka ny 3 dia mioraka tsika 3 telo ihany mbola 3 valo mijery télé valiny Analavory 60% l'any premier tour ekena sa tsy ekena voalohany aloha dia ny vahoaka marina sa tsy marina vitatsika ny foto-drafitra samaro ary manomboka zao efa petsaka zezy manana fijaliana amin'ny resaka tsy fananana azy anakaiky bebe kokoa anareo ary anambanareo tsirara ihany tokonato ekena sa tsy ekena mendrika zavatra tsara vahoaka na Analavory teo plateau ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety maro aminareo ny fikambanana behivavy olon-tsotra mpanohana
zay maneho ny fitiavana ny firaisakiny fa izao firaisakina asehoantsika zao fitiavany analavory zao miarinarivo tsy ho adinontsony mieto analavory